Salama daholo zao aho zany resaka makasika nyty faty mikararana etseroa ao Madagasikara ty. Ny olana amin'izy le fanjakana incompétent tsy afaka manome valiny mazava hoe inona maro zavatra mitranga. Rehefa tsy afaka manome valiny ny fanjakana inona maro mitranga, de zay miteny ny pista mety marina, ny pista mety misy hoe inona natonga le mahafaty le olona sy fanapoizinana na intoxication alimentaire, de gadrana le olona fa hoe manery tsaotry tsy marina. Tsisy afa-tsy zay fanagadrana sy fanampenam-bava zay no mba zavatra mba vitan'ny mpitondra ao Madagasikara ao amizao. Tsisy afa-tsy zay fandrahonana gadraina fa le olona nefany rehefa tsy manome valina hoe inona marina mahatonga andreo olona maty reo de voatery ny olona marary ny olona. Zay ny antsona hoe ina moa zany psychose. Misy psychose zany hoe misy ina moa zany panique ny vahoaka. Ka raha ohatra raha fanjakana tsy afaka mampilamina ny eritreritry ny vahoaka, fanjakana tsy afaka mamaha olana, tsy afaka manome fanazavana, de fanjakana vongandity zany. Fanjakana vongandity, fanjavatra mba hain'le fanjakana de tsisy afa-tsy fanagadrana, tsisy afa-tsy ny fisamborana. Ka marary ny fianakavian'ny olona, marary ny ino moa zany maty zanaka tanora maty marary ny ain'ny olona mba mila fanazavana inona zavatra nandalo, inona marina. Le fanjakana nefa tsy capable, tsy zavatra ataony fa teo mbola nalefa any an-dafy any tay analen'izany, tay alefa any an-dafy analyse nefa geste tay amin'ny laboratoire dernier supersonique, laboratoire manara-penitra médical tokana nefa tokana nefa zavatra tsisy lanazy, tsisy nino lananazy akory alefa any an-dafy. De le olona zany maty, ka rehefa ohatra zany maty ny havanao de marary ny ainao, mila fanazavana anao, tia fantatra marina ianao. De en plus n'zany le psychose tiako tenena de zao, tsy fantatry ny olona tsony hoe tokony sakafo sa tsy tokony sakafo ety, tsy tokony anao fety sa tsy tokony anao fety, tsy fantatra tsony zay ale mitapy ny olona, mipanika ny vahoaka. Fanjakana tsy afaka mirassurer, tsy manana capacité irassurer ny vahoaka. De raha vahoaka mitroatra de gadraina, tsisy afa-tsy zay. Zay any solution-n'olona bado zay any solution-n'olona incompétent. Ka ny inona moa zany mba ataony tsy mamaly de zao, ao indray le zavatra mamenatra, ao indray ny kolikoly ataony fitondrana mba tonga andreo olona maty reo, de zay mba tonga anazy tsy manana avaly am'le fanontanian'ny olona. Fa ny piste mandeha am'izao fotoana zao de hoe inona moa zany misy menaka efa lany daty efa roa taona lany daty de inona moa zany reambaly ena anatina tavoangy na sina ambalazy vaovao, kolikoly io ary ny araky ny feo mandeha de hoe karana ny tompony izy io na mandrajoelona. De filazana zany zao raha ohatra zao Madagasikara nilazany zany de tonga de gadraina satria ka mandrajoelona manery tsao mamoaka tsy haiko inona mpamoaka inona, nefa eritreritry ny olona ary mandeha circule any amin'ny réseaux sociaux any hoe zao mety antony io de hoe le tsy haiko natao tamin'ny menaka natao tamin'ny zarana tamin'ny vasy tsinjo moa sa inona tsinjo lava isanandro ty, tsy mba zavatra mba ino moa zany à long terme ny omena voaka fa de tsinjo etsy andeha andro ino moa zany andresy lahatra olo any base tiliara de mizara vary tsinjo, menaka tsinjo, andeha ino moa zany propagande tsinjo de reny le tsinjo reny mahafaty le vahoaka de tsy hita zay atao fa modikodina. Mandeha ny eritreritry ny olona ao ny hoe sorona, hoe manao sorona satria manao fanafody be ny fitondrana de tsy maintsy misy olona maty foana, ripaka foana zay ray. Ao ny miresaka fa hoe fa lasa any an-dafy le sipanakay tamin'ny anniversaire de contredire ndray fanjakana fa hoe mbola tsara atao akety izy fa mbola amin'ny hôpitaly. De mandeha ny ino spéculation de rehetritra, mandeha miasa ny sain'ny olona, mivadika ny fidohan'ny olona, de ny fanjakana tsisy afa-tsy hoe zay miteny eo de gadraina. Zay ny vahaolana ho an'ny olona incompétent zay. De zao am'izao amin'ino 26 juin zao de terena ny olona nangatsaina, ka ny olona tsy tia nangatsaina, ny olona tsy fiera satria ny gasy tsy afa-tena fa resy ny tanteraka ka tokony saina fotsiny atsangana. Firenena inona anangana saina firenena amin'inona? Aso mbola mandalo ny train-ny olona mandeha saky ny
sasakadiny aty amin'ny mampivoatra be ty aty amin'ny montagne ty isaka sasakadiny train électrique ny olona zany antsoina fandrosoana fa tsy hoe mividy biso ino moa zany 100-telonjato la atao Antananarivo de mandroso be leke rehefa olona bato olona tsy manana BPC no mitondra tsy fantany akory zany hoe mandroso zany fandrosoana zany de jerena amin'ny PIB par habitant zay ny antsoina hoe fandrosoana zay ny antsoina hoe moderne PIB par habitant aiza ho aiza anao mihoatra ny Seychelles io akaiky io fa tsy ny fividana labus biso raitra électrique la nefa ny olona raha ino moa zany jirona koa na ohatran'ny olona ka de ile biso électrique iny zay styavale la taille fa problème le président sady bado no mitapy lery fa le olo manaraka azy reo le rery lasa foana na ny ino moa zany ny andro mpanjakany rehetrrehetra ny miaramila ny zandary ny olona manamboatra de manaraka zay adalan'le olona vita olona mitapy ividy avion militaire atao iny avion militaire ny sakafo hoan'ny olona 80% vaoka raha tsy misakafo atao iny avion militaire itifirina inona raha ohatra matanjaka militaire maninona tsy alaina ny ilepas miaramila frantsay 12 amin'ny ilepas maninona tsy hoentina ny avion fa zay fotsiny fa io zany ny ohatrany ankizy kely miala sakana ny président ankizy kely miala sakana capricieux de tity ndraiky tiakonay ty de vidiny ty tiakonay ty de vidiny ty fa tsy solution angasa tsy fantany io tsy solution zany tsy fantany fa le tsy olona le manaraka bêtement reto ny tena magaga ana itokana rindray e tsisy zavatra manjary d'ailleurs misy revue mivoaka ny analyste international ny analyste internationaux politique économique de milaza fa André Rajoelina anatin'ny top 10 amin'ny président farany nul indrindra farany tsy maninina indrindra farany tsy mamely indrindra amin'ny Afrika top 10 lara fadimy de mbola migesta de mbola manaraka azy dôly any retsy amin'ny adalana io mividy bus atao inona bus électrique amin'ny firenena manengana io jereo lalana jereo ny infrastructure ny électricité de igny zay styavana mandroso be tsy mena amin'ny tany alavelany tsy mena amin'ny tany alavelany ny sakafo hoan'ny ponina amin'ny laha raha tsy raha nalako tsy mena amin'ny tany avelany ahoana i bus vongambato iny atao iny io izy ny taingina iny olany ambovombe fa taingina bus électrique aty Antananarivo 30 millions malagasy fa tsy ny Antananarivo mandeha bus firy mandeha bus Antananarivo ohatrinny ny freiny bus iny rentable an'iny bus électrique iny d'ailleurs misoratra amin'le zara diesel le bus zany hoe mandeha amin'ny gasoil ribado fa lasaina fa électrique ok ohatriny na vidiny bus iny ohatriny na frais en franc malgasy raha ohatra ka ny 1 euro efa tafiakatra enina arivo ny 1 euro de ohatriny na frais an'iny bus iny afahana ina moa zany mirentabiliser an'iny de ny olona na sakafo hoana tsisy de andeha bus électrique ohatrinona fa de atao fatahany eo izy olona akizy kely boay kely miala sakana de vidina dolo titikonay ty data titikonay ty de vidina de aveo de atao ny jet d'eau dernier cri jet d'eau couleur miaraka amy drone miaraka raha tsy elany izy Suisse raha fête nationale Suisse raha tsisy drone sy jet d'eau la zany fête nationale Suisse ny manan-karena indrindra raha zao tontolo zao firenena manan-karena indrindra raha zao tontolo zao fa tonga ny 1er août zay fety ny fahaleovan-tena ny Suisse de vitany tonga ny inona moa zany tsisy président akory fa président fokotany maloka bary kely apéro kely de vita elany gesta matso be taille be nefa elany farany tsy alehany indrindra raha zao tontolo zao elany farany mahantra indrindra raha zao tontolo zao elany farany incompétent sy bady indrindra amin'ny président anera zao tontolo zao de là igeste amin'ny matso igeste amin'ny jet d'eau igeste amin'ny lumière igeste amin'ny iny nefa elany tsy alehany indrindra ela vaoka la mahantra indrindra raha zao tontolo zao tsisy hoanina de tsy menatra ve la andany amina milliard amina fête nationale inona fahaleovan-tena inona frantsay ny mitondra na inona moa zany budget d'état mbola miandra ny FMI sy ny banque mondiale budget anakarany mana ny piasa anakarany mana reo miaramily reo mbola avy any ivelany tavandraina ampisokatra ny vavany reo de fahaleovan-tena inona de mangataka ny olona hoe iza moa ity Biery Marcelin ny tena hoe atsangano saina fotsy satria resy de gadray i Marcelin Biery
tsy avoaka lahatra tamin'ny androany satria mizeny any lala izy nefa ny zavatra ataolona tsisy mandeha amin'ny lony. Zay indray aloha androany zareo sura daholo tsisy ino moa zany saina fotsiny ny atsangana eo fa tsisy fahaleovatena zany io. Fahaleovatena amin'inona na sakafo any lahy raha tsisy fahaleovatena inona ny vazaha ny inona moa zany vazaha ny baiko Allah ny filoha frantsay no mibaiko Allah de fahaleovatena inona firenena afrikana rehetrarehetra ino moa zany efa afaka daholo e Burkina Faso, Mali, Niger, Gabon, Tchad afaka amin'ny frantsay daholo. Elarery ny zanatany, elarery Madagasikara ny zanatany amin'izao 2025 zao. De la ny geste anangatsaina no fety ohatry zany ny fahaleovatena tsy le kely.